Anarivo no nanomboana satria eto misy fahitan'ny teknisianina sy ny mpanaramaso zany fa anisany misy toerana ina arotorofa fa misy an'ilay valanaretina misy any koa ny Antomaso reo roa zany anaovana resaka lehibe zay mba tsy anairana rehetrarehetra satria tsy marina koa ny filazana hoe misy era Madagasikara fa mitandremana zany hoe mifindrangina be io satria hoentin'ilay olona tsy lazo zao fotoana zao mbola tsy nahakafepetra hoe tsy mahazo mifamezivezy fa ny toerana zay eritreretina fa misy an'ilay izy mifanadiovana kosa nefa dia tokony era Madagasikara manadio an'ilay izy satria mato mbola tsy resy teto amintsika ny pesika dia misy an'ireo fomba ifindrano zany eto misy otrika aretina tsy maty teto loto manao ny ataony zany ny anentanana ny rehetrarehetra fa marina kosa aloha fa eto Antananarivo sy Tamatavy araky ny fantatrika rehetrarehetra no misy tsy maintsy atao koa no atao toy izao ny HVM zany eto Tamatavy any Tamatavy sy eto Antananarivo mifanampy araka amin'ny tsy maintsy misy aloha le atao hoe coup de poing satria fanentanana io na za na ianao zay aloha zany bay lehibe zay manaitra hoe dio volontavanandro ve ilazana an'izany no zay hoe fanairana mihitsy hoe andao hifanentanana fa loto tsy ataonao tsy ataoko dia efa mizara asa lehibe zay eo amin'ny anina minitra tsika tsy mahay mitsabo an'io ny dokotera manatina tokom-pahasalamana ihany fa raha fanentanana amin'ny fiarahamonina no ataon'ny sasany hoe volontavanandro dia eo koa izy mba hanao fa tsy fanilika andraikitra fotsiny akory fa andao hiaraka dia manao fa tsy fanome baiko fotsiny andaninareo mihaona fa maninona raha atao zany ny amena ohatra androany io ny minisitra eo amin'ny karakaran'izany zay zao hoe ministerany raha ny ministera tantaninay tsy dia manana fahaiza manao an'izany fa fanentanana amin'ny fiarahamonina fifanampiana ny antoko dia toy izay